Eo amin'ny vaovao politika kosa indray dia Nomarihin'ny mpikambana eo anivon'ny antoko Hery Vaovao an'i Madagasikara tamina fivoriambe androany teny Antanimena ny fidirana ara-politika. Ny fandinihina ny hoavin'ny antoko HVM sy ny fiaraha-miasany amin'ireo antoko hafa ary indrindra ny fanomanana ny fividianana hoavy no nivohitra nandritra izany. Tratra izay vaovao indrindra ry Marco Antoine sy Tsira Kotoarson. Fivoriana entina Nomarihin'ny ny fidirana ara-politika no nitanterahany antoko Hery Vaovao an'i Madagasikara androany tolakandro teny amin'ny foibe ny teny Antanimena. Fotoana izay nentina ny fampitafana tamin'ny mpanao gazety ihany koa momba ny fijeriny antoko ny raharaham-pirenena indrindra eo amin'ny fiomanana amin'ny fifidianana ho avy dia ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka. Von'ny fanehitra amin'ny kandidan'ny antoko hafa ny HVM raha nambara ny filoha nasionaly ny Andriamatoa Rivo Rakotovao. Nenay zao dia tsotra positionay. Enganie ilatsaka daholo ary afaka ilatsaka daholo ny olona rehetrarehetra ka tsy voararany lalàna. Tsy nandika lalàna ka mbola tsy verizo ka afaka milatsaka araka ny lalàna zay ananantsika. Fa zay efa miomana ary zay tsy dia sarotiny amin'izany fa vonona mihitsy zay ny faninana satria efa miporofonay tanatin'ny fifidianana fa aiza hoaiza ny HVM dia aiza hoaiza ireo olona eritreretinareo anatin'izay teny anakoroa resahanareo zay dia aloha ifaninanareo fa tsy mampaninanay zany ny antoko ny resahanay. Anisany nanontaniany ny mpanao gazety ihany koa teto ny fijeriny antoko HVM amin'ireo fanararaotam-pahefana ataon'ny sasany. Tsy manaiky velively ny fisoparana ny antoko raha ny fanazavana hatrany. Raha maheno nareo ka raha mahitinareo fa zay koa dia miady amin'izany tsy kenay zany satria miaraka aminay na miaraka amin'ny antoko na olona ametrahany fanjakana ameny fahefana na ameny fitokisana dia anapoitra amin'ny vahoaka amin'izay azon'izay. Mety misy tokoa zany fa tsy zany ny idealy tsonga ny tsangananay. Ady isan'andro zany ary miara-miady amin'izany isika fa zany ny fieretranay ny fahalovany eto amin'ny firenena zany tsy ekeny vao. Eo amin'ny lafin'ny fiomanana amin'ny fifidianana izay hatrany dia nanamafy ny filohan'ny antoko HVM fa misy ny fahalalahana eto Madagasikara saingy tsy tokony atao aniratsirana kosa izany. Ary no amafisiny ihany koa fa ny filoha era Mampianina no angatahan'izy ireo kandida amin'ny fifidianana filohan'ny Repoblika ho avy. Naseho androany ihany koa ireo mpandrindra isa-paritry ny antoko izay mpikambana avy hatrany ao amin'ny birao nasionaly ny antoko HVM.